Ho aminareo rehetra indray anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ivavaka isika. Endre ny fifalianay Andriamanitra. Afaka mijoro eto amin'izao kianja anao izao. Vavadiny lanitra ho izao ny tongotray. Ary afaka mitodika aminao ny fo sy ny saina mampanahinay. Fa mbola nofidinao tao anatin'ny maro izay. Isan'izay iombona amin'ny fiangonanao masina maneran-tany. Hanantona hankalaza amin'ny voninahitra anao amin'ity andro izay efa natokana hatsiarovana anao ity. Mananteny izay Tompo, fa hampaheranay manokana ianao, hikasika anay indray ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fahaditsony, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay. Toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Izany revana no isy ny afatry ny Tompo antsika ao anatin'izao fanompam-pivavahana, fanokafana ny fankalazana ny fahadimy taona ny atokopira iraka solon'i Kristy izao. Ary dia singanina manokana ny andininy faharoa amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay. Tao amin'Andriamanitra, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Ho aminareo hatrany any Tompo. Lohahevitra banjintsika ao anatin'izany dia ny hoe iraka solon'i Kristy. Inona ny ho andohanareo raha tononona izany? Antokopira, marina izany. Pastera, pretra, presbitera, eveka, marina izany. Fa ny marina koa dia izao. Isika rehetra dia iraka solon'i Kristy avokoa, satria manaiky antsoina hoe kristianina, mitondra ny anaran'i Kristy. Efa samy novonjeny maimaim-poana, ka irahany koa izara maimaim-poana. Isika rehetra dia efa samy nivoady, nanomboka tany amin'ny batisy, hatrany amin'ny fotoana izay nandraisana antsika ho mpandray sy sehatra maro samihafa rehetra. Fa ho fianarana ho an'ny zanantsika, fianarana ho an'ny mena. Ianao koa iraka solon'i Kristy. Inona no zavatra tsara ho fantatra momba ny iraka solon'i Kristy? Tsara ho fantatra voalohany dia izao: nofidin'Andriamanitra tao anatin'ny maro isika. Rehefa jarena amin'ny teny fototra amin'ilay hoe iraka io, dia maso ivo na ambassadeur amin'ny dikany. Amin'ny teny frantsay moa dia nadika amin'ny vatana mihitsy hoe ambassadeur io iraka io. Dia fantatsika tsara izany hoe ambassadeur izany.
fantatsika tsara fa tsy ny olona rehetra no tonga ambassadeur na maso ivo, na manam-pahaizana be azy ianao, na mety tsara laza be azy ianao, tsy voatery voafidy ho ambassadeur ianao, fa miankina amin'le fepetrany le mpifidy. Le mpitondra fanjakana ve no mifidy ny ambassadeur zao? Zony zany ary adidiny raha teo, satria itokisany la olona mitendreny anao zany asa zany. Fa ianao kosa raha iraka solon'i Kristy dia Andriamanitra mihitsy no mifidy anao. Ary Jesosy Kristy tompo no mampatsiahy antsika raha miteny hoe tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo. Asa moa zay andraisanao an'izany? Mety tena angamba anao ka zany nakaty hivavaka, fa misy zavatra tsy hitan'ny masontsika. Izany fomba fifidianan'Andriamanitra zany ka nahatonga Jesosy miteny hoe tsy misy afaka manatona ianareo raha tsy efa mitao amin'ny raiky. Misy zavatra ara-panahy tsy hitan'ny masontsika, tsy takatry ny saintsika, mahatonga anao tonga ty am-piangonana, mahatonga anao mino, mahatonga anao resy lahatra ka ny hoe tsy maintsy manazara fanomponao satria hoe fanovonjen'Andriamanitra mamaim-poana. Andriamanitra mandamina amin'ny fiainantsika, Andriamanitra mifidy atsika araka ny fepetrany. Mety misy angamba hijery ny fari-pahaizana, hijery ny lasany rehetra, hijery izay finamanana sy ny sisa, fa ny fepetrany tompo dia tsotra, efa niova fo ve ianao? Zay ihany ny fepetrany. Fa rehefa niova fo anao dia matoky anao ny tompo, ampitondrainy ny anarany ianao, hiraka solon'i Kristy ianao. Ary io le ambarany eo amin'ny 7:70. Ko raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha izy. Ka na nalaza mpanota tahaka ninona azy ianao, na navita zay ratsy rehetra nieritreretinao fa tena mamenatra azy ianao, raha vao miova fo anao dia hiraka solon'i Kristy ianao zay. Ny 7:70 dia milaza amintsika fa tsy manadina antsika ny amin'izany fahotana tamin'ny lasy zany Andriamanitra. Fa raha izany ity apôstôly Paul zay miteny voalohany teo hoe izy no hiraka solon'i Kristy no tsy tokony hiraka solon'i Kristy voalohany. Fantatsika fony izy mbola Saoly, tsy hoe tsy nino a Jesosy Kristy fotsiny, fa naninona nanenjika sy nandoro izay rehetra mivavaka amin'ny Kristy. Koa iaho hoe raha vao miova fo ianao dia hiraka solon'i Kristy ianao zany. Tsy manadina anao ny amin'ny fahotana lasa intsony ny tompo, raha tsy zany tsy misy dikany ny fanadiovana nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, zay efa voalaza amin'ny 2:20. Fantatsika tsara fa izany maso ivona ambassadeur izany tsy tonga ho azy amin'izany toerana zany, raha sy ilay firenena, raha sy ilay mpitondra ao amin'ilay firenena misy azy no nanokatra lalana mialoha. Efa nisy fifanarahana teo amin'ny firenena rotonta, zay vao afaka mandeha sy mandray zany andraikitra zany ianao, raha ianao ny voatendry amin'ny maha-ambassadeur na maso ivo. Efa nisy fifanarahana vao mahazo toerana sy manam-pahefana ianao. Tsy misahirana akory ianao zany fa le mpaniraka no misahirana mialoha ary manome fahefanana. Ry havana, Andriamanitra zay nifidy anao ho hiraka solon'i Kristy dia endry sady manam-pahefana lavitra noho ny mpitondra fanjakana. Mihoatra noho izany izy, mahay manokatra lalana ho anao Andriamanitra, naiza toerana nandehananao, izay heverinao fa tena nahitanao fahasoavana. Tsy maninona, tsara tsika miezaka mianatra, zany koa ny tena kristianina, miezaka amin'ny asa, miezaka mikarokaroka, fa tsy tonga amin'ny toerana anankiray ianao raha tsy efa nialoha lalan'Andriamanitra. Tadio zay, tsy voatery hanazava amintsika amin'ny atsipiriany Andriamanitra hoe izy neka nresaka tamin'ny olona tato, izy neka nandresy lahatra tato, izy neka nandamina olana tato, fa tonga amin'ny toerana hitondrany anao ianao. Matoky azy fa marininy aminao ny teny nampitondrainy tamin'ny Isaia mpaminany hoe efa nanao zava mahagaga aho, zavatra efa voakasa hatramin'ny elany, sady matoky no marina indrindra. Famarena faharoa momba ny hiraka solon'i Kristy. Omen'Andriamanitra andraikitra manokana ny hiraka solon'i Kristy. Hoy izy manamafy izany amin'ny 2:20.
solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Ny andraikitra manokana, mission moa ny teny frantsay, ary zany mahamissionnaire antsika, dia ny ampihavana ny olona amin'Andriamanitra. Fantarareo tsara fa ny ambassadeur na ny masoivo dia misolo tena ny fireneny izay naniraka azy. Ianao koa zany raha iraka solon'ny Kristy dia misolo tena n'Andriamanitra ianao, misolo tena ny Kristy ianao. Dia Kristy mihitsy no tokony tondronao amin'izay rehetra ataonao, amin'izay rehetra lazainao. Indraindray manondro tena isika. Kristy no ambaranao amin'ny olona. Kristy no atolotra amin'ny olona mba ho raisiny ny tompo sy mpamonjy azy. Ary zany ny mission ny fiangonana, mission ny sampana sy ny fikambanana ny atokopira. Manao izay taomana ny olona rehetra anatona an'Andriamanitra hiditra fiangonana. Akatsirony amin'izany hoe manompo an'Andriamanitra. Zany no adiditsika riavana. Fa tsy hoe mifaninana manangom-bola, rehefa tonga amin'ny farantaona dia hoe iza nangona betsaka indrindra. Ilaina tokoa ny manangom-bola, fa mila vadika asa mba hitaomana ny olona hanatona an'Andriamanitra ireny. Zany no andraikitritsika. Raha manao izany tsika dia mila manao izany amin'ny fitiavana, tsy ao anatin'ny fitsaratsarana olona. Indikany hoe solon'ny Kristy dia azo adika koa hoe manahaka ny Kristy, manahaka ny toetra ny Kristy. Ilay oneny raha mahita olona manana olana, tsy voavonjy fa makany amin'ny fahaverezana, ka dia miezaka ny mamonjy. Ary zany mahatonga ny apôstôly Paoly miteny rehefa gaga ny olona hoe tena mahafoy fotoana, mahafoy rondo, mahafoy hery izy, dia izy hoe ny fitiavan'ny Kristy no maneranay. Raha ianao zany no mba tonga kristianina, tsara ny mahatsiaro hoe iny pasteur iny no tena nambabo ny fokony, izy no nitarika hidadatoa anay, ny aninay no tena nitarika hivavaka. Tsara zany, fa tadio fa ny fitiavan'ny Kristy no manery sy mialoa lalana izany olona niran'Andriamanitra zany. Raha mitaona iny olona ao amin'Andriamanitra isika, dia manao izany amin'ny fomba feno fanajana. Tena manaja olona ny kristianina fa tsy manevatevana na hoe tsy malala fomba. Tena mpanajana. Eto moa zany le matoa teny ampiasaina dia ny hoe mangataka aminareo izay rahalahy, mangataka. Ary marina zany satria na dia Andriamanitra izay lazaina fa tompon'ny fahefana rehetra, tompon'ny ny aitsika azy, dia tsy manery ny olona hivavaka aminy, fa manaja ny safidy. Toy izany koa isika, na dia may azy isika ny taona olona ho amin'ny tompo, tena manaja, fa tsy hoe tsy malala fomba ny kristianina. Ampanajana, ampitiavana, tsy manery. Raha mbola mandany ny olona dia miala nenina hatramin'ny ora farany. Tsy isika ny mametra amin'ny fotoana hoe indray mandeha na indroa, fa mandra-piala ny fofona antsika dia manambara ny fitiavan'i Kristy foana isika, mitaona ny olona anatin'Andriamanitra foana isika. Anjaran'Andriamanitra ny mametra amin'ny fotoana, hainy izany. Noa dia fantatsika tsara, nasaina nitory tamin'ny olona mibebay ianareo, fa handringana amin'ny alalan'ny safodrano ny Andriamanitra raha tsy mibebaka ianareo. Nasain'Andriamanitra ny homana, nanao samy fiara, teny amin'ny tendrombohitra. Rehefa tonga ny ora farany, tsy mibebaka ny olona, tonga ny fotoanan'Andriamanitra, tonga ny safodrano. Ho any amin'ny fahaverezana tokoa izay tsy mety mieno ny iraka solon'ny Kristy. Ny anjaranao dia mitory hatramin'ny ora farany. Fahatelo sady farany, ny iraka solon'ny Kristy dia mahasaro-piaro an'Andriamanitra. Mahasaro-piaro an'Andriamanitra. Tahaka ilay mahasoivo ihany. Hainao tsara moa zany mahasoivo zany dia manana zo arovana manokana. Manana zo arovana manokana. Noho ny fifanarahana mialoha izay efa natao. Ary ianao koa toraka izany. Mety tsy takatry ny sainao zao fa misy fiarovana manokana ataon'Andriamanitra ny olona, ny iraka solon'ny Kristy. Fantatsika tsara fa zany hoe ambassadeur zany na mahasoivoa
dia manana ny antsoina hoe immunité diplomatique. Zany hoe na dia misy fahatsoana vita anazy a dia tsy azo samborina fahatany, tsy azo gadragadraina avy hatrany. Zay tsy maty manota akory fa olombelona eny isika, fa misy fomba an'Andriamanitra izay iarovana antsika amin'ny fomba mahagaga, manoloana ny ratsy, manoloana ny fandrika samy hafa rehetra. Tena hain'Andriamanitra mihitsy zany hoe arovana manokana ianao. Hoy ny fanazavan'ny soratra masina amin'izany hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Dia hiteny venao aiza koa izay anjely eo, fa nga ny anjely voatery hitan'ny masonao. Hain'Andriamanitra ny mampidina ny anjeliny tsy ho hitan'ny masonao. Ary vavolombelona zany ny apôstôly Paoly hoe tena miaro ty Andriamanitra zay toriny ty, tena mandamina ny fiainany. Hoy izy milaza an'izany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao aho. Zany apôstôly Paoly zany ngery avana ka tena olona foy kely, tsy hoe manana tafika na olona mitambasy eo ambany fahefany ka hoe atahorana. Kanefa rehefa mijoro anatrehan'ny mpanjanaka Romanina dia hita hoe manano maizy azy, toa manam-pahefana. No le Andriamanitra saro-piaro mitantana sy manome azy zany fahefana zany, miaro azy. Atao hoe saro-piaro koa dia miaro. Dia tsaron'ny apôstôly Paoly zany na dia nisedra ny sarotra aza izy. Hoy izy milaza an'izany: voageja manodidina izahay nefa tsy tery, enjehina nefa tsy nafoy. Tady teo riavana fa tahaka ny maso ivoho mandalo isika teo amin'ity tany fandalovana ity. Tsy maintsy hanao tatitra amin'ny fiainantsika isika. Misy andraikitra napetraka aminao. Rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao dia iraka solon'ny Kristy anao zay. Sady anaram-boninahitra zany no anarana andraikitra. Aza mandraraka ilobe andoha, maheresy, hombanao ny tompo, sady saro-piaro aminao izy. Amen.